Ndremba mikasika ny baolina lavalava kosa indray niditra tamin'ny andro fahaenina androany tamin'ity herinaratra izany ny fiadinan'ny fifananan'ny top 14 eo amin'ny baolina lavalava izay fiadina tompon-takany Analamanga io. Vokatra maromaro no entina aminao anatin'ity fanadihadiana ity fa anisan'ny songadina tamin'izany ny fandresen'ny ekipan'ny 3FP ny ekipan'ny FTM tamin'ny Mokafoy 20 no 7 moa no nivoan'ny ekipan'ny Hôpital Nandresy tamin'ity lalao ity. Tamin'ny alalan'ny Mokafoy 20 no 7 vao nivoaka ho mpandresina aloha ny ekipan'ny FTM ny ekipan'ny 3FP reto miakanjo mena reto tolakandro nandritra ny andro fahaenina fiadina tomponakany Analamanga hadina ny top 14. Vokatra izay mbola nametraka hatrany ny ekipan'ny ministeran'ny fahasalamana eo amin'ny lalana voalohany dia amin'ity fiananana ity. Tsy nampoizindrisidony tokoa mantsy ny fanoherana nataon'ny zandrikely Manjakaray tamin'ity lalao ity. Vao nanomboka 10 minitra ny lalao dia fa nahatonga ese ry zareo avy Manjakaray. Ny alohan'izay kosa tamin'ity lalao ity dia lavy ny STM tamin'ny 20 ny ekipan'ny ISA 17. Akoatr'izay dia nisaraka sahala 420 ekipan'ny tamin'ny Manosbe sy ny TFA anaty hazo. Raha ny vokatra hafa ihany ny IRC dia nanamonjana tanteraka ny 3 fahita amin'ny isa 7 novaly. Ny TFA mandray dia nandresy ny UAS Cheminot tamin'ny 21 tamin'ny isa 20 no nandresen'ny SOE ny US Angady fotsy ary ny Kosfa kosa dia nandresy ny UZI tamin'ny isa 13 Marina fa hiady kely ity fananana top 14 ity amin'ny faran'ny herinandro zao dia iverina kosa indray any amin'ny 4 sy ny 5 ny volana Oktobra ho avy izao.